Raha resaka batisa, izy io tena ady-hevitra be mihitsiny. Ady-hevitra be mihitsiny batisa satria maro ny olona tsy resy lahatra zany amin'ilay batisa, indrindra ilay batisa letika. Matetika ny ao anatin'ny sainy tsirairay dia le hoe za efa vita batisa tamin'ny mbola kely efa batisa. Fa tsy batisa iny. Tsy batisa iny, nisy fotoana moa ny resaka tamin'olona zay dia ny ady-hevitra mihitsy dia ozy izy hoe mitompo izy izy nandray zazakely dia izay le batisa. Nefa tsy batisa iny fa nametra tanana. Fa tsy nahita ny Yeshua mihitsy tsika nanao batisa an-jazakely ao amin'ny Baiboly. Ho avy amin'izay moa hoe maninona zazakely tsy atao batisa? Tsy biblika zany le izy. Tsy biblika le izy. Za manokana zao anisan'izay za loterianina. Dia rehefa nandray ny tompo puisque za tsy atao batisa fa za efa vita batisa. Dia mandeha fotoana mamaky Baiboly ihany, mandeha fotoana efa taona tateoriana vao resy lahatra natao batisa. Zany efa ady mafy tampoka zany hoe atao batisa satria zay le obéissance. Zay koa nefa ny tenin'ny tompo. Tsy tokony izay noho izy satria raha mamaky ny Baiboly tsika zay rehetra mibebaka ny atao batisa. Eo zany ny fitoriana dia natao batisa. Ho avy amin'izay hoe olona manao ahoana ny tokony atao batisa, ariza ny tokony atao batisa, ariza ny manao batisa. Zay koa zany le izy. Dia io misy ady be. Eo koa ny sasany matahotra, misy koa no mitory mantsy hoe miteny ratsy amin'ny fanahy masina raha ohatra ka atao vaverina batisa. Tsy haiko nareo efa naheno an'izany hoe natao batisa ianao tambola kely dia averina atao batisa ianao dia ny dikan'izay miteny ratsy amin'ny fanahy masina. Fa tsy izay ny tompo tenenina hoe miteny ratsy amin'ny fanahy masina. Vakizakely Marka 7. Zay mantsy anisan'ny tenenina hoe mitandrema fa miteny ratsy amin'ny fanahy masina zany fa efa nahazo an'ilay fanahy masina ianao tamin'ilay voakely. Dia Marka 7. Andiny fa 7. Lazaiko aminareo marina tokoa azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay nataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika hoe lohana amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazay izy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ina zany mahatonga ny tompo miteny ratsy tsy mahazo famelan-keloka satria lazain'ny olona fa misy devoly ny tompo. Zany hoe le fanao aminy zany fanahy ratsy. Zany hoe le asa ataony zany sy le zavatra teneny zany tenen'olona hoe tsy izy io. Io zany tsika mila mitandrina ihany koa. Sao dia asan'ny tompo lazainao fa tsy ny tena heviny koa dia nisy taony Stefana miteny hoe nareo zay manohatra ny fanahy masina mandrakarivo, toerinao zany le asa azonao. Le dikany hoe mahatonga misy olona anankiray tsy voavonjy dia manohatra n'le asan'ny fanahy masina izy. Azontsika ve zay? Zany hoe ny asan'ny fanahy masina ohatra hitory aminao azao mipepa dia toerinao zay asa zay. Inona moa zany ny famonjena manao zany? Sady tsy azonao zany le famelan-keloka. Azontsika ny tompo teto miasa dia lazain'olona hoe tsy izy io dia volony ao anatin'io tsy izy zany fampianarana zany amin'ny olona. Azonareo ve toerin-drareo le asa dia normalina toerinao ny asan'ny tompo tsy isy famonjena azonao amin'izany. Tsy raisinao tsinona le famonjena, tsy raisinao tsinona le afatra. Azontsika zany hoe ny olona ihany zany voapanga ny tenany rehefa amin'le izy miteny ratsy ny fanahy masina zany dia izay le hoe manohatra ny asan'ny fanahy masina izay ataon'ny tompo eo aminy. Azontsika ve? Azontsika tsara ve? Olona manao ny arany tokony atao batisa dia ho avy amin'izay tsika. Mateo 7. Ga malova itsika ny afatra ny tompo satria afatra ny tompo misy tia Mateo 5:20. Azafady. Mateo 5:20. Andiny fa 7. Rehefa nitsangana ny tompo dia tena izay mihitsy ny teneniny hoe mandehana. Mateo 28:18. 28:18. Ary Yeshua nanantona dia niteny taminy ka nanao efa nomena any fa efa narehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakarindra mandrapatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mandehana izy mpianatra ny tanjona. Tanjontsika zany dia ho mpianatra aloha tsy atao akory hoe kristianina fa mpianatra. Zay ny afatra mpianatra zany mianatra ny ataony maître. Mpianatra zany hoe disciple, misy discipline, discipline zany. Dia hoy izy ataovy batisa, baiko ny tompo mihitsy zany hoe mpianatra dia atao batisa. Azontsika. Dia hoy izy rehefa avy eo vao ampianarina.
atao batisa zany olona zay vao ampianarina fa tsy ampianarina ny olona vao atao batisa. Za moa zao mampianatra anareo kely fotsiny fa le fampianarana mantsy vita stylo sy taratasy. Ianao mampianatra atao batisa tsika e. Nao fa mianatra mamela helika e. Ao fa ianarana dia manao miaraka amin'ny stylo sy taratasy fa za miteny anao fa tsy zay tsy hoe fampianarana. Fa ny fampianarana dia fiainana isan'andro isan'andro miaraka amin'ny tompo. Zay mahatonga ny tompo ataovy batisa aloha fa za hoe fampianarana fa tsy vita ao anatin'ny adiny iray fampianarana miaraka amiko io. Fa atao batisa fotsiny izy rehefa mibebaka izy rehefa miaikelika izy ary roso izy dia atao batisa izy avy eo za miaraka mianatra aminy. Azitsika izy satria ny famela-kelika zany ange tsy vitanao amin'ny stylo sy taratasy hoe ahoana mamela helika dia atsiana titre hoe mamela helika zany zao dia raisina daholo very mamela helika. Fa rehefa avy eo raha misy olona manao ratsy aminao amin'izay dia ahoana? Zay le mampianatra azy zay rehetra nandehanako anareo. Ny tompo rehefa niaraka tamin'ny mpianatra dia niara-natory taminy io, niara-nifo taminy io, niara-nivoaka taminy io, niara-niditra taminy io. Zay ny teny ao anatin'ny asan'ny apôstôly. Ao anatin'ny apôstôly tena mitenitsika raha nivoaka sy niditra niaraka tamintsika ny tompo. Ny jiosy raha vao miteny zay miara-nivoaka sy miditra any dia miara-miaina. Hoe za zao atao anatin'ity trano ity dia mivoaka ato dia miditra ato dia mivoaka ato dika zay mipetraka ato zao. Azonareo le izy. Dia zay zany le izy hoe le fampianarana tiany tompo tenena dia fiainana isan'andro isan'andro. Azontsika olona manao raha tokony atao batisa Matio toko fa Marka toko fa 9 indray ny vakitsika. Marka toko fa 9 andiny fa 5 Marka toko fa 9 andiny fa 5. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa ho vonjena. Io tena important be zavatra tiany tompo teny. Mandehana ozy izy dia mitory aloha filazantsara. Alohan'ny batisa zany misy toriteny. Azitsika alohan'ny batisa zany misy tenin'ny tompo. Satria ny teny mitondra finoana. Zay mahatonga ny hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa tsy miteny izy izay atao batisa aloha zay vao mino. Azitsika misy chronologie io. Toriteny tenin'ny tompo milaza amin'ny famonjena sy ny fibebahana zay mahakasika atsika dia avy eo miteraka finoana amin'ilay olona iny dia ilay olona resy latra zay vao atao batisa. Azitsika dia metram-panontaniana zazakely ve nisy an'izany? Zazakely rehetra angamba tsy isy an'izany fa ny ray aman-dreny nanontaniana hoe nareo ve haiko fa atao batisa ty zaza ty atao batisa zaza ty dia mitsory vavolombelona. Zay zao ny zazakely. Le zaza sady tsy mahalala tenin'ny tompo, le zaza tsy mahalala indrindra fa dia noentina fotsiny tsy batisa zany iny ho avy moa hoe maninona nitsotro zay le izy. Vakitsika ara Matio toko fa 3. Matio toko fa 3 andiny fa 5. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra ambany tany rehetra morony Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny olon Jordana reny rehefa niaiky. Condition voalohany zany olona atao batisa dia olona niaiky. Dia ho maky kely eo tsika amin'ny teny ary noho nahita amin'ny fariseo sy ny sadoseo marina anatina amin'ny batisana izy dia hoy izy tamin'ny taranaka ny menarana iza nanoro-hevitra anareo androtro ny fahatezerana ho azy ko mamoaza fo mendrika amin'ny fibebahana ianareo. Fariseo zany fatatsika fa mivavaka. Fariseo zany sadoseo zany le olona le tena mivavaka be zany dia tonga anatina ny Jaona izy zay koa mba atao batisa. Trisy Jaona zay tsy hanao batisa anareo fa mamoazy anareo fo fibebahana zay vao hanao batisa. Azitsika izy alohan'ny batisa zany dia misy fibebahana dia ny fariseo koa raha nandany batisa ny Jaona. Vakitsika Luka toko fa 7. Luka toko fa 7 andiny fa 7. Amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany Elohim dia lehibe noho izy. Ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandre tanareo hoe nandre zay foana zany raha nandre ozy izy dia nanamarina any Elohim satria natao batisa ny Jaona izy fa ny fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandany fikasany Elohim satria tsy mba nanantina batisa Jaona izy. Azitsika nandany fikasany Elohim mihitsy satria tsy nanantina an'le batisa fa zay nanantina an'le batisa kosa izy dia manamarina any Elohim. Raha mamaky tsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 2 voalaza voalohany indrindra zany zao aloha fa ny batisa dia amin'ny fibebahana aloha. Asan'ny apôstôly toko fa 2.
Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrina tapony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay, ary Petera tamin'ny mibepa ary ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Yehosoa Masia ianareo rehetra dia azo famelana ny ilkareo ary ianareo dia andray ny fanahy masina ny fanomezana dia mifanahy masina. Zany hoe tsisy mihitsy zany batisa raha mamaky an'io tsika tsisy mihitsy batisa fa ny olona atao batisa dia olona miroso dia olona mibebaka, olona resy lahatra, olona mandre ny tenin'ny tompo raha mamaky tsika ny tantaran'ny Corneliu mbola ohatry zany foana, ny tao Samartana mbola ohatry zany foana le natao batisa zareo dia nandray teny, zany hoe misy tenin'ny tompo foana dia mitarika fibebahana iny zay vao mandeha amin'izay le antsoina hoe batisa. Dia vakitsika jerentsika zao ny tompo hoe firy taona moa tompo natao batisa. Luka toko faharoa andiny faraka amby Luka toko fahatelo andiny faraka amby 20. Ary efa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Yehosoa koa efa natao batisa sy mivavaka dia nisokatra ny lanitra ary mifanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia taka amin'ny voromalala ary nisy avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ary tokony efa 30 taona Yehosoa raha vao nanomboka ny rarahany ka natao hoe dia raha vakitsika io dia mitoy. Zany hoe tompony natao batisa zany 30 taona. Matetika rehefa mijery an'ilay film iny dia hitantsika fa olon-dehibe fa tsy ankizy kely. Maninona moa lasa niditra batisa an-jazakely io fa tsy izay mantsy tamin'ny voalohany. Izy io zany ny Romanina nanao an'io dia ny Katolika, izay raha tsorona. Tamin'izany zany ny olona nieritreritra hoe zay sy atao batisa novonjena zay tsy mety mino no elohany dia ahoana zany ny zaza tonga amin'ny fanontaniana hoe ahoana zany ny zaza raha ohatra ka tsy atao batisa dia hoe very any amin'ny elo zany ny zaza, very tsy voavonjy zany ny zaza. Zay ny anankiray. Nisy taona koa Constantin le mpanjaka le empereur iny Romanina voalohany tamin'izany empereur io dia izy tsy manaikiletika anaty rano fa hoe ny azy atao an'ity ihany fa tsy mety amin'ny mpanjaka zany mindrika anaty rano satria ranobe ho avy amin'ilay maninona moa tsy maintsy ranobe. Azonareo le batisa ny zazakely zany dia izay no natonga le hoe ny olona zany hoe very ny zaza raha tsy atao batisa, fa mila atao batisa ny zaza fa raha tsy vita batisa dia very aiza moa very any amin'ny elo ange zany. Zay le izy nefa tsy baiboly zay. Paul ny tompo tena niteny an'izao mihitsy hoe tsy misaina an'izay any Elohim nareo fa misaina ho an'izay ho an'ny olona ihany. Tsika zany izay indray rehefa maeritreritra zavatra ohatr'izany dia indray lasa ohatrany hoe misy zavatra ohatrany tsy fahamarina, ohatrany hoe injustice le izy fa tsisy zaza zany any amin'ny elo. Maninona moa anazava kely an'le izy hitanareo ny elo dia antsoina hoe sazy, misy tsy mino hoe misy ny elo zay mahatonga ny katolika manao hoe misy ny afo fandiovana. Teo mandeha Jehovah moa nasorony mihitsy tao anatin'ny baiboly mihitsy ny antsoina hoe elo satria tsy eritreretin'ny sainy zany, tsy takatry ny sainy mihitsy zany hoe ahoana zany Andriamanitra be fitiavana zany dia mora andefa olona any amin'ny elo. Fa raha vakitsika amin'ny baiboly ny tompo tena nitory elo be da be verset miteny elo ato. Ny paradisa ary anankitelo fotsiny ato fa raha miteny antsika verset elo be da be mihitsy. Zany hoe ny tompo tena nitory fa misy ny elo ary tsy takatry ny saintsika io fa tena mila mihitsy fanambara avy amin'ny tompo hoe fa maninona moa ny asiana ny elo. Zao Andriamanitra dia Elohim dia mitsara. Rehefa mitsara zany ny mpitsara raha vao tsy manasazy lazaiko anao fa tsisy dika ny fitsarana. Azontsika ve io fitsarana anosy io misy ny antsoina hoe ministère ny fitsarana dia miaraka amin'ny ministère ny fitsarana ny antsoina hoe département pénitentiaire na hoe fonja. Fa raha soronao io fonja io tsisy dika ny fitsarana. Atao iza daholo zany ny olona nangala bola, atao iza daholo zany ny olona manao tsy marina fa foananao zany ny fonja satria zany hoe tsy mety ny manasazy. Azontsika ve le tikresana dia ny tompo koa rehefa miteny fotsiny tsika aoka tsy ala misaintsika fa raha vao miteny fotsiny tsika hoe mitsara zay Elohim aoka ho fantatrao zay fa tsy mitsara fotsiny amin'izao fa misy sazy. Fa izy namorona sazy tsy 3 andro, tsy 2 andro, tsy 3 andro, tsy 4 andro fa elo. Ny antony namorona ny tompony elo zany dia noho n'izy mitsara. Fa raha soronao io elo io tsy afaka atao hoe mitsara izy satria ny asa mpitsara dia tsy mandeha amin'ny sentiment fa raha nangalatra ianao ronjato aloavo ny ronjato. Tsy manana ronjato anao mba ho araka ny famarinana ny fitsarana migadry ianao aloha mandra-pandonganao ny ronjato. Fa nisy olona nangalaranao ny ronjato tsy maintsy hitaraina an'ilay mpitsara hoe tsy rariny nataony iny mpitsaro, nataony izao nataony izao. Tsika nge be da be zao ny fitaraina nataontsika eo anatrihan'ny Elohim be da be ny fitaraina nataon'ny vahoaka malagasy ny amin'ny tsy fahamarinana. Dia lazaiko anareo fa mandovola aloha ny mpananakarena sy ny mpanao kolikoly sy ny ana dia afaka ny fitsarana eto io dia raha tsisy ny fitsarana any an-danitra
araka ny tenin'ny mpitoro teny aza manahy anao izy raha misy fitsarana miangatra, aza manahy anao izy raha misy fitsarana amboniny tsy farana tsy mety fa misy fitsarana amboniny fitsarana aztsika le izy de zao lazaiko anao izy zazakely iny a mandeha iny de nakao supermarché iny de nangalatra bonbon na hoe nangalatra tsy haiko de nialavy any am'izay ny polisy de nentina teny enosy de nitsaraina teny enosy de nentina tany amin'ny atany mora misy ve zany ray aman-dreny ny bedy tsika ny responsable zanakitsika dotr'izay koa ny tompo zazakely zany raha maty de any an-danitra tsika raha atao tahaka azy zaza azitsika ve anto azy mifanjakany Elohim tsika raha atao ohatran'ny zaza tadidiko mihitsy nisy taona Jéroboam amin'ny testamenta taloha Jéroboam zay mpanjaka nanota tamin'ny tompo io nanota tamin'ny tompo de zao ny tenin'ny tompo nisy sazy nataon'ny tompo taminy de zao ny tenin'ny tompo hoe am'izay nateraka ao izy tsy misy tonga patsandrasany afa-tsy le zaza mena vavy io satria izy rery no hita fa misy atsara-panao aminy atsika ny zaza zany tsisy manà zany ianao zaza raha vao maty de any an-danitra io e aztsika ve zaza tsy mila atao batisa satria ny batisa de ho an'olona mibebaka nisy taona ny tompo nakeo amin'ny jauna de izy mihitsy jauna za raha tokony ataonao batisa ina tika zay jauna raha zany ke mbola mila tompo jauna zany mibebaka e matsapa teny izy fa diso e de ny tompo miteny zao izy zany ataonao batisa fa iko ihany zao mba tanteraka ny sitraponao re ny tompo lazaiko anareo tsy mila tokony hibebahany zany fa namelantsika modely izy zay marina izy zay tsy manotarany na atao batisa olon-dehibe fa netretena koa nga io batisa io ampidirina anaty rano ianao ary rano be fa tsy rano eraky nyity manina moa tsy eraky nyity fa avy am'izay tsika rehefa atsika tsara ny batisa zany de olona zay nibebaka rehetra no atao batisa eo ny eo io atsika le izy inona moa ny tena dika amin'ny batisa misy dikany mantsy le izy a Kolosiana andiny faharoambe folo Kolosiana andiny faharoambe folo Kolosiana toko faharoa andiny faharoambe folo Kolosiana toko faharoa andiny faharoambe folo fakiko koa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'ny Elohim izay nanangana azy tamin'ny maty niarany levina ao izy tamin'ny batisa ina zany dika amin'ny batisa fandevenana zany fandevenana zany dikan'izany aletika aztsika ve niarany levina taminy izy nareo tamin'ny batisa de avy eo any amin'ny romanina toko faina izy miteny zay miara mitsangana amindray ho andehananareo fiainam-baovao io tsy zava-baovao tsy zava-baovao le fomba fiasan'ny tompo e zao ny fiasan'ny tompo amin'ny fiainantsika tsotra be fiasany amin'ny fiainantsika vononintsika aztsika vonoina amin'ny azo fijaliantsika nofinao io ianao ora mitrotrotra io ianao sensible io ianao mbola tia zao tontolo zao io ianao mbola tia fahotana io ianao mbola tsy mahay manao sitrapony tompo io ny vahaolana de zao tsy petatoko fa ny vahaolana de zao vonoina ianao taloha eo amin'ny azo fijaliana miracle io mety efa iainantsika zany ary fa betsaka nefa mena am'zany za moa ataoko ohatra foana rehefa mizara te zaho taloha tia toka be fa nagaga rehefa atao amin'ny tompo de maty zay filany zay tsika zany rehefa mitomboka hoe converti aoko ho fatatsika fa niara-nimbona tamin'ny azo fijaliantsika niara-maty teo tsika ny vahaolana de fahafatesana nisy taontsika le nitorele vo fa tsy maintsy maty eo amin'ny tompo tsika fa raha mbola tsy maty tsika zany mbola tsy ihanina fa ny vahaolana tompo de aloha vonono misy ataloha ara-panahy ty resaky ty za tsy teo tamin'ny tompo maty tamin'ny azo fijaliana 2 arivo taona zany tantara zany no seho tsy teo mihitsy fa niafako miray am'izay zavatra de finoana fotsiny aztsika zay mahatonga le niteneniko anareo teo religion satanika any finoana ngay zany izy teo tamin'ny milliard d'année za aloha tsy teo tamin'ny milliard d'année bong zany sanareo teo de niara-tsiasa zany manao fotsiny hoe teo zay de zao zava-nisy teo fa finoana raha vao zavatra tsy teo ianao finoana zany de zao araka ny tenin'ny tompo de hoe ny tompo tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana teo ny fahotanao rehetra nataony teo amin'ny tenany de ny kapoan'Andriamanitra teo ny fatezerany de maty teo izy de maty eo koa tsika ty amin'ny vanim-potoana 2022 ny baiboly miteny fa niara-maty tamin'ny 2000 tamin'ny année 0 tsika atsika ve zany zavatra zany de rehefa maty inona natao rehefa maty alevina aztsika alevina am'izay anao rehefa maty ohatrany hoe le alcoolako ny fitiavako n'izao tontolo zao ny ran'izao tontolo zao ny filako taloha zany rehefa maty
dia alevony fa za tsy nanaiky nalevona raha tsy efa taona tateorina azontsika lizy dia tsy normaly zany zay mahatonga ny fiainana ara-panahy misy taona tsy mety satria tsy manaraka an'ilay nytenen'ny tompo hoe zao ny mety amintsika mba tanteraka amin'ny fahamarinana rehetra misy dingana zany misy chronologie hoe nandray an'ny tompo anao nibebaka ianao a maty ianao a dia alevina ianao a dia avy eo ianao mandeha fiainam-baovao amin'izay zay le izy jerevy daholo ny zavaboary tsy zavabaovao zany fa ny zavaboary inona ntentsika amboly iny tsika ohatra amboly katsaka ve sa vary ve sa voninkazo ve ninona zavatra fambolena ka hoe misy vokatra ray foana ny fomba ataon'ny tompo dia manino alainy le vo dia amainina amin'ny masoandro katsaka ohatra dia maty iny zay le maty dia raha mijanona maty fotsiny eo iny tsisy ninona zay le kristianina mistagana kristianina mijanona eo fa inona ny atao alevina iny a dia avy iny lasa tsara tare dia lasa voninkazo ny lasa dia ny tompo koa zany raha anao tsy zavabaovao ny ataony amintsika olombelona dia anao antsika fiainantsika vaovao izy dia inona ny ataony vonoina azy fijaliantsika aloha mibebakatsika aloha vonoina aloha dia alevina amin'izay dia rano be fa tsy rano eraky ny ty satria raha rano eraky ny ty a na ny hao raha tsy matiny azontsika ve tsy mandevina ny vatantsika ny rano iray mitete zay mahatonga mibatisa ny zazakely tsy izy azontsika vakitsika hoe rano be Matthieu 3 ary Matthieu 3 andininy fahinina amby folo da avy eo asan'ny apôstôly andininy asan'ny apôstôly atoko favalo Matthieu fahatelo andininy enina amby folo ary raha vao natao batisa Yoshua dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy niakatra avy tamin'ny rano zay zany niakatra avy amin'ny rano zany amin'ny teny frantsay sorti de l'eau nivoaka avy tamin'ny rano izy dikan'izay naniny izy zany nidina izy zany tanareo fa le film Hollywood reny mamitaka eo foana le esprit any satanika inona ny atao amin'le film midina ao anaty rano ihany ny tompo fa alaina le rano iray mitete dia atao ohatran'izao fa tsy zay ny baiboly fa anaty rano io dia tonga dia atsoboka anaty rano io dia mivoaka avy ao anaty rano io azontsika ve satria tsy mandena tsy mandevona ny rano indray mitete asan'ny apôstôly toko favalo andininy 36 asan'ny apôstôly toko favalo andininy fahinina amby telopolo ary raha nandre izany teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano tanareo mandeha ny an-dalana zany le Philippe le stand-up dia misy rano tsy rano amin'ny pompy a fa rano fary na rano na baignoire mety foana fa rehefa misy rano afaka mandetika ary hoy ilay tandapa ino rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa dia vakitsika eo ambany eo dia hoy Filipa raha mino amin'ny fonao rehetra dia azo atao ihany ary namaly izy ka nanao hoe mino aho fa Yoshua no zanak' Elohim tanareo tsy tonga dia izy Filipa ao fa atao batisa ianao zany fa misy rano tsy feny le fepetra fa nanontaniany tsara aloha le tandapa fa ahoana hoe ianao mandrava izy inona zany dia miteny hoe aminto koa fa zanak' Elohim izy zao zay misy taona rehefa le mampanao badia dia mino témoignage-n'le olona hitanao hoe tena hoe zavatra réel tokoa izy zavatra niainany tokoa izy zavatra efa tena mibeba tokoa izy fa tsy ny olona rehetra manantona atao batisa atao batisa fa notaniana tsara izy converti maro rehefa mibebaka marina ve zay ny fepetra dia zay vao atao batisa dia eo amin'izay ny teny tompo manao ary rehefa dia nasainy mijanona ny kalesa ary izy roa lahy dia ilay Filipa sy ilay tandapa nidina ho amin'ny rano azonareo midina amin'ny rano a dia nataony batisa ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia nety mifanany tompo Filipa zany hoe niakatra avy teo amin'ny rano nidina izy zany dia avy eo niakatra zay zany izy les conditions vericrepandia olona mibebaka resy lahatra nisy tenin'ny tompo nitoriana taminy dia niteraka fonina azy dia natao batisa izy a dia avy eo nieviny dia alevina aletika anaty rano dia mitsangana anaty rano dia avy eo amin'izay a misy fiainam-baovao fa zao rehefa natao batisa ny tompo dia nandalo hevitra izy zay koa tiako tenena amintsika miroso amin'ny lalina mantsy le tsony hoe manao batisa dia niady misy satria mandalo hevitra tompo vao natao vao vita batisa dia nety mifanantaniny hevitra izy zany hoe misy ataka zany hoe satria maniny miroso amin'ny lalana tiany tompo atao zany zay tsika fianakaviana me tena natao batisa ve efa ataky anankiray zay efa hevitra zay tena zany miova mihitsy nareo fa zao misy natao batisa indroa tao amin'ny baiboly asan'ny apôstôly toko 9:10 isika hoana zany zay zany verina hoe za efa natao batisa raha vao tsy zay aloha fepetra nanaovantsika batisa taloha dia tsy batisa biblika zay ndraindray maty ny sasany mety hoe natao batisa satria dada sy neny teny hoe atao batisa dia nanao batisa koa fa tena fandresen-dahatra ndraindray koa mety hoe tsy haiko zay mety natonga antsika hoe natao batisa fa fandresen-dahatra asan'ny apôstôly toko 9:10 ary raha mbola tany Korinto Paulosy dia nitetiny tany ambony Paoly ka
tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe ifandraisinareo va mifanamasina fony voanino anareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena mifanamasina ary hoy Paul ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo dia hoy izy ireo ho amin'ny batisany Jaona fa hoy Paul Jaona nanao batisa amin'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay avy manaraka dia Yehoshua ary raha nandre izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Yehoshua tompo asika ve izy Jaona mantsy nitoro ny batisa amin'ny fibebahana nanao batisa zany ireo asika fa mbola tsy tanteraka amin'ny famonjena mbola tsy vita amin'ny famonjena dia be da be ny olona mbola nataony Jaona batisa latsaka amin'ny fanahy-masina niova amin'izay ny antsoina hoe fahasoavana nisy fampianarana vaovao nitory indray ny mpianatra dia nanao batisa indray dia misy olona zany efa vitany Jaona batisa fa navery ny mpianatra Petera natao batisa asika reto ao anatiny asika tsara le izy olona manao moa natao batisa rehefa manao batisa tsy misy hoe olona iza fa rehefa mpianatra dia manao batisa Jaona toko voalohany toko faefatra Jaona toko faefatra koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo andiny voalohany Jaona toko faefatra koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nare fa Yehoshua nahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho Jaona kanefa tsy Yehoshua nanao batisa fa ny mpianany dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray iza hoe manao batisa mpianatra nisy fotoana moa nampianatra batisa zay nisy fotoana dia tsy nanaiky mihitsy le vehivavy izy zaho no tokony hanao batisa azy da pasteur tantely satria mena olo izy atao batisa zay le tokony ravana azitsika tokony ravana raha vao zany le mentalité fa itsika rehetra efa nanao batisa dia afaka manao batisa tsisy iza siza zany ary io nge tsy hoe protocole be fa tonga dia aletika anaty rano fotsiny le olona dia zay tsisy zavatra be hoe inona sina le izy fa tena zay mihitsy le izy aletika ao ny olona dia amin'ny anaran'ny tompo zay fomba fitarihan'ny tompo anao eo rehefa mibibaka izy dia zay dia mpianatra manao tsika rehetra eo zany zao afaka manao batisa daholo rehefa natao batisa azontsika dia ny batisa atao amin'ny anaran'i Yehoshua Masia na Jesosy Kristy tompo moa zany iny le tenin'ny tompo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina zay le izy teo fa raha mamaky tsika amin'ny Cornelio raha mamaky tsika amin'ny asan'ny apôstôly raha mamaky tsika le tantaran'ny apôstôly asan'ny apôstôly sy ambin'ny folo teo tsy mpianatra tsy nanao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina zany atsika tsy mahita mpianatra androka devoly amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina voaka ny devoly tsisy zany fa ny tompo miteny amin'ny anarako asika maninona aran'izay satria izay le hoe révélation satria ny Ray Zanaka ary fanahy masina dia niraikitra ny Elohim fotsiny amin'ny vanim-potoana asika ve hianazava kely aminareo aby hoe ny Ray zany tsy anarany asika hoe ny Ray zao za Ray fa ny anarako misy fa za zao Ray ny zanako fa rehefa tonga any ambanivola zanaky dadanay fa za foana ihany zay asika le teny ny fanahy moa misy fanahy maro samihafa raha ohatra zao ka indram-bola aminareo ohatra amin'ny banque dia menareo chèque ohatra dia soratany eo amin'ny chèque hoe Ray ny sy ny Ray sy ny zanaky ihany dia menany banque dia ekeny banque fe iny izy ny banque ohatra fa iza ny anaranao raha misy ag za nge Ray ny ihany Ray ny kesi iza ny anaranao raha misy za ary zanaky Randrianirina iza ny anarany tsy anarany zany eo amin'izay amin'ny ay ny anarako Randrianirina boto asika le izy ny anarana ambony ny anarana rehetra dia Yehoshua Masia Yehoshua Jesosy Kristy tompo moa isika zay no mahatonga antsika hoe mandroka devoly tsika dia amin'ny anaran'i Yehoshua zay no mahatonga antsika hoe rehefa manao fagagany tsika dia amin'ny anaran'i Yehoshua zay no mahatonga antsika rehefa manao batisa tsika dia amin'ny anaran'i Yehoshua ny anarana zany ny anaran'ny tompo ny tena ahafantarana azy sy nafeno anazy tanteraka dia hoe hiaveny mpamonjy na Yehoshua amin'ny teny hébreu amin'ny teny gasy Jesosy na Jesoa azontsika le izy zay no mahatonga anazy fa tsy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina fa reny mbola hoy izy ny tompo tamin'ny mpianatra hoe manana zavatra maro mbola lazaina aminareo fa tsy takatrareo kehitriny fa rehefa milatsaka amin'izay mifanahy izy eo amin'izay nareo ny départ vaovao satria isy ampianatra anareo dia takatry mpianatra kay ty Ray Zanaka fanahy masina ty ka Yehoshua ihany ty fa mitoerana maro samihafa fotsiny zay ny anarany dia tsona hoe mahagaga Ray ny mandrakizay tsisy Andriamanitra betsaka ny an-danitra tokana ihany ny Elohim amaky an'izay tsika amin'ny testamenta taloha voalaza ny Ray ihany ny Elohim dia Yehoshua dia mazava ve ny antsony hoe batisa mazava tsara izy zay dia zay le izy raha mbola tsy atao batisa afaka atao batisa sika za moa ny ana rehefa ataona teoriana vao natao batisa fa za miteny anareo fa zao rehefa natao batisa ny Yehoshua dia izy ny teny tompo hoe sokatra ny lanitra tena mariny iny tonga dia misy zavatra hafa mihitsy eo raha ny anahy dia 2012 tadidiko mihitsy ny batisako fa hafa mihitsy amin'izay na mamaky ty baiboly ty hafa mihitsy
oe misy zavatra sokatra zany tena satria manaraka tsara le dingana tiany tompo atao le izy fa nisy taona zany maty efa taona zany fa tsy naleviny fa to mandehandeha zany mort vivant moa fomba fiteny fa ny andro anankiray am'izay zay koa rehefa tsy alevina mantsy de masisy de lasa maimby lasa ohatra hoe misy zavatra tsy complet zany azonareo fa raha manaraka an'izay hoe maty ara-panaza ny resaka zany maty zary zavatra réel zany maty de nalevina de mandeha de misokatra ny ady misy tena nisy ny ady satria ny fanaratsy koa naka fanatany ny efitra fa mandrosoka zay mipatisa misy fanontaniana zany zava-tsara zazakely zany tsy izy raha mbola tomba tsy zazakely tsy de afaka verina mihitsy raha ohatra moa taloko mbola de afaka verina fa tsisy olana afaka mamin'ny organiser fotoantsika raha mbola itsakitsako zay moa tsika tsiray de resy amin'ny manaraka ataotsika organiser ny fampiantso fotsiny tsika atao batisa rano io lalantsika iny feno itsy mbany etsy mihitsy raha tapa-kevitra moa de vaboa latsaka atsika etsy ampitany etsy amin'ny sinoa etsy misy rano etsy io matetika manao batisa de netsy na ny stati Florence ohatr'izay fa etsy misy rano etsy afaka atao lalantsika io sady ny rano efa miakatra be moa zao io mamamba satria rano tena rano hoanina mihitsy mantsy le izy rano be fa tsy rano kely tsy de misy fanontaniana manaraka an'izay mazava tsara hoe